dia raha lahitsika Tinoka Roberto. Zay tena tsy mitely ranonivy, tsy megna, tsy tena tsy mionjiky. Maneho hoe Toliara zao olo sagnagna, olo tampy, olo tsy mahay ninino, olo fa mora verevere. Raha mahakasika ny projet base Toliara. Hatramizay ny tena koa nagnaraka vaovao fogna fa androany koa zany mba handray fitenena noho ny antony maromaro. Faly miarahaba anao, Romille Ravelonjanahary no anarako, tanora zanaky Toliara, mamita fianarana aty ivelany aty, plus précisément à Paris en France. Araka zany ny antony voalohany resaka fitenena dia amin'ny mahazanaky Toliara satria teraky tao, lehibe tao, ka laha maty mbo hilevy ao koa satria zanaky ny foko Tanjoka Tebefira milevy anjanomena a Toliara eny. Ny antony faharoa ijoroako eto dia amin'ny maha économiste de développement ny tenako zay mijoro ho solotena ndreo raha laisana bavy économiste avy ao a Toliara mba te haneho hevitsy avao koa satria manam-pahalalana ny nianatsy nefa tsy mahasaky mivola fa matahotsy amin'ny fampihorohoroana misy ao a Madagasikara ao. Ka amin'ny maha économiste de développement ay raisonnement économique lavitsy ny fikafika sy tetitety karatsy masiso politika no ifampizarako aminareo hifandinihatsika hoe inona ny impact économique, environnemental, sanitaire, culturel, social ny projet base Toliara io. Satria raha ny zavatra misy eo amin'ny voakan'ny Toliara sy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao no jerena dia hita mazava tsara fa tafiditra ao anatin'ilay modèle économique fantatsy ny be sy ny maro zay antsoina hoe modèle proie prédateur de Stackelberg. Midika zay fa raha tsy mihematra amin'io zavatra kasainy hatao io ny mpitondra fanjakana de tena hiteraka loza be ao a Madagasikara fa indrindra ao a Toliara. Ny antony fahatelo ijoroako dia ny fangalako ny fahafahambaraka zay ampetsaka foaniny ireo mpanao politika sasantsasany anivahoakan'ny Toliara, ny ray aman-dreny Toliara ary isika zay mba zanaky ny Toliara nianatsy avao koa. Tena hita zany ataon'ireo mpanao politika ireo hitam-poko fitam-pirenena hoe olo Toliara zao koa tsy raha olo mahitsy, olo sagnagna ireo tsy raha nianatsy, tsy raha mahay ino fa roborobohy resaka avao de moramora resy lahatsy. Ino mahatonga mivolana zay? Maro ty antony. Fa ty tena hitako ananako preuve dia raha lahitsika Tinoka Roberto. Zay tena tsy mitely ranonivy, tsy megna, tsy tena tsy mionjiky. Maneho hoe Toliara zao olo sagnagna, olo tampy, olo tsy mahay ninino, olo fa mora verevere. Androany ampianarako hoe 2 + 2 = 4, hamaray ampianarako hoe 2 + 2 = 8, le magnenky avao. Ino mahatonga mivolana zay? Hitatsika ny vidéo miparitaka any. Tamin'ny HVM mbola teo zany hoe tamin'ny fitondrany président Hera Rajaonarumampiana nijoro mihitsy raha lahitsika député Tinoka Roberto hoe ity projet base Toliara teny projet d'extermination io nampiasa mot fort izy tamizay hoe mitovy amin'ny Hitler mihitsy izy nipondram-panjakana raha ohatra manatanteraka an'io projet io. Donc hainy fa tena projet famotehana olona tsy fisian'ny zony maha olombelona tsony le projet base Toliara. Tampotampoky teo avao koa le roa koa nahoda igny tsy tahotsy tsy hegnatsy io projet soa io ty anakinay lafa baka nianatsa mandaigny tsy tena pitariky posy Toliara fa faralahy avao province aby toy zay mba te handroso tena tsisy resaka politika mihitsy ao tsisy resaka raisonnement mba hoe hanajanao le interlocuteur anao fa resaky tsisy dikany avao androanao mainty hamaray ao foty satria voakany Toliara io voaka gegy io magnaikitsy raha volaniko avao. Zay zany dikany raha nataony zay. Ka mila tonga saitsika vahoakan'ny Toliara amty olo manahaka an'izay fa olo tena mampihina puizy sy fahafahambaraka antsika foko Toliara. Any fa raha mananay idirako am'izay le resaka hoe ino ny vokatra hateraky ny projet base Toliara io amin'ny vahoakan'ny Toliara ary amin'ny Madagasikara. Maro any manampahaizana professeur docteur en économie manjay fitenenana amin'ny Facebook na amin'ny tambazotra maro isan-karazany maneho hevitsy hoe io ny mitondra vokatsoa ho an'ny vahoakan'ny Toliara ho an'ny Madagasikara. D'accord, ekeko fa amin'ny province Madagasikara ao Toliara tena farany province mahantra. Olo tsy varam-pianara loatsy zahay baka Toliara, olo tambanivohitsy fa misy raha halionareo. Ray aman-jeninay mahantra reo, ray aman-jeninay mpamboly reo, mpiompy reo, mpihaza reo, mpivarotra amoron-dala reo nanao tiainy tsy ho zavatsy nampianatra anay zanaky Toliara. Ka maro tanaky Toliara tafita amin'ny fianara mianatsy ivelan'ny Madagasikara mahay raha fa tsy sagnagna. Ka zay ijoroako eto ho solotena reo rahalahy sy hanabaviko reo mba hanehoako anareo fa tsy olo bado olo mipetsaka Toliara ao zao fa mba misy lohany avao koa ao amin'ity manam-pahaiza.
Bon, hatreto mizaniza olona hitako nanio hevitra ka miseho tena hoe pour anio projet base tuliara io mbola tsy nahita zao olona nanao analyse coût et bénéfice agrégé mody hoentina any amile resabola foana satria iny no hoentina hanagegena ny olona zay nambaran'ny théorie économique hoe les théories de pork barrel le baril de porc barika feno haniky soa lafa nareo mimenomeno regny amy anareo de mangina nareo satria nahazo hena kisoa tamy barika zay ny fomba nitonjany mpitondra amerikanina tamin'ny vahoaka amerikanina tamin'izany fotoana zany rehefa mitady hihetsiky zay koa zany teandrozy hatao amin'ny vahoaka ny tuliara io ka hoy aho manao hoe laha nareo miseho manao hevitra satria manampahaiza reo mba olo mandiny tena manatrano-kenatsy tia tanjazana ary manaja ny maha-économiste nareo digne de ce nom nareo aboaho koahy atavo ny raisonnement agrégé aboaho hoe ity ny analyse coût et bénéfice nataonay nampihatsa ny approche cadrologique zahay de io ny résultat positif fa hitondra soa ny voaka ny tuliara sy Madagascar ny projet base tuliara fa tsy ataonareo satria manino tsy zay ny résultat hisy eo de lasa kobaka ambava no fahananareo am'le vahoaka satria mazava tsara amin'ny maha-économiste n'importe quel projet atao tsy maintsy misy vokatsoany misy vokadratsiny fa un bon économiste digne de ce nom ina no ataony ampifananjiny hoe ok ity ny bénéfice ity ny coût ampifananjiny reo ka laha tafaboaka eo hoe ny coût marginal privé n'ity projet ity égaly amin'ny coût social marginal n'ity projet ity voahaja zay le optimum de Pareto voahaja zay le premier théorème de bien-être de miroso am'ilay projet tsika nefa raha volanako hoe tsisy nanao fa de fa roboroboa avao zany olo satria ampilanareo poiziny vahoaka ny tuliara osa ministre iny fa amin'ny début de projet fotsiny raha vinavinana de any amin'ny 5 milliards de dollars ny bénéfice hiditsy amin'ny Madagascar ary 80 millions de dollars ny fodrafitrasa efa vinavinaina hatao n'importe quoi ino ny capacité d'absorption ao tuliara ao hitako iny reny olona tsy haiko na mera reny na inona mitana carton misy vola hoe 700 millions ariary ho any vahoaka iny nareo hoe manana capacité d'absorption ino ny projet ataonareo zany 700 millions d'ariary zany fa zany hoe fanampenana maso fotsiny reny fanagegena olona fotsiny amin'ny resaka économie raha itsika hoe ok 5 milliards de dollars américains io 5 milliards hiditra amin'ny posiny malagasy le environ 30 millions io sa 5 milliards hifampizara ny olona eo am peut-être 10 000 personnes eo amin'ny fitonjana hiany ahoana ny réalité ao Madagascar ao ny théorie économique no ampamalitsika azy voalohany ahoana ny resaka fiscalité ny taux de redevabilité ny gouvernement malgache envers le malgache tena hoe zéro économiquement parlant résultat non significatif faharoa manaraka an'izay satria ny projet base tuliara projet miankina amin'ny resaka exploitation minière ino ny ambarany théorie économique mahakasika an'izay marobe fa anankitelo ny fampizarako aminareo ny anankiray voalohany zay zavatra nitsanga tany a Pays-Bas nidininy économiste maro maneran-tany ka nampiteraka n'ilay théorie antsoina hoe Dutch disease na syndrome hollandais rehefa ny firenena anankiray na dia mpanan-karena satria Pays-Bas tamin'izany manan-karena ny firenena anankiray manan-karena rehefa miditra amin'ny exploitation minière mitondra vokadratsy amin'ny ara-toe-karenany iny ka zay zavatra nahataitsy ny économiste tamin'izay hoe ahoana i Pays-Bas nisy ressources naturelles no exploitation nefa ahoana ny économie tsy miakatra fa lasa ny hena natao ny analyse de hita hoe tika ny anton'izany zavatra zany de teo niteraka le hoe syndrome hollandais ny économiste resaresa digne de ce nom mahafantatra an'izany fa amin'ny maha pays mpanan-karena azy amin'ny court terme fotsiny zany hoe tsy maharitra ara-potoana io conséquence io fa ahoana indray izy ny théorie économique raha ohatra ka firenena mahantra plus précisément firenena afrikana no miditra amin'ny resaka exploitation minière ino ny vokatsiny zany eo amin'ny toerana zay misy azy vokatra anankiroa lehibe fahapotehana ara-toe-karena sy fahapotehany qualité institutionnelle izay zavatra anankiroa mamotika firenena zay no antsoina hoe malédiction des ressources naturelles zay ny zavatra mianjatsika Madagascar ao raha tanteraka io projet base ny tuliara io potika ny ara-toe-karena ary potika ny qualité institutionnelle ahoana toe-karenantsika Madagascar ao efa potika ahoana ny qualité institutionnelle ao ahoana resaka corruption sy ny sisa efa potika daholo zany zavatra rehetra zany de mbola hisan'io projet koa
fotika. Tsy zany no miteny an'izany fa ny théorie économique malédiction des ressources naturelles. Fahatelo manamposaka an'izany ny modèle nampianariny économiste Ross mahakasika ny état rentier, ny fianjakana anankiray hoy izy Ross. Rehefa miankina amin'ny fitsanjahana amin'ny harena kibony tany dia tsy hovanona izay ilay firenena satria maninona tsy misy redevabilité envers la population izy. Zany hoe ny mpitondra fanjakana ampy ny volany azo avy amin'ny fitsanjahana harena kibony tany io ka tsy raha hininona tsony ny vahoaka. Ka rehefa latsaka anatin'ny hanoanana ny vahoaka fijaliana tanteraka, ino nataon'ny vahoaka? Miakatra, maneho hevitra, mitarika korontana. Fa tsy taitra ny fanjakana satria maninona? Manambola izy Ross ifinanseny ny armée eo anivon'ny gouvernement. De zay ny zavatra hitantsika Madagasikara hoe maro ny vahoaka voatsiny tsy azo lena, fa raha ohatra izy voiteny, izy ny tonga ambarabaranao, convocation ny tonga ambarabaranao, miaramila no manakasakana anao, gendarme no manao herisetra aminao. Donc reo théorie économique reo tsy zavatra nitenentenenina fahatany fa zavatra ny étudier nareo misy ary iainantsika ao Madagasikara. Manaraka an'izay aparitaka le resaka hoe hahita asa, akosa ray aman-dreny Tuiliara reo, ialako tsiny fa tsy maintsy kantsoko hoe ray aman-dreny. Kianakinay te hianatsy, angaonareo raha hisokatsy. Tsy haina miafiry million fa sanjozy mba hahatonga an'ozy hivola raha manahaka an'izao. Ango misy naoda raiky tsy haiko agnarany Robert Valy tamin'izay fotoana zay, nijoro fa nanareo hankatoa base Tuiliara. Zaho raiky avao hijoro fa tsy hankatoa. Teo nanao vidéo, angaonareo base io hisokatsy. Fa io hitondra soako antsika. Olo fa tsisy tsanokenatsy. Tsy maintsy kantsoina hoe ray aman-dreny. Fa laha ohatsy reny, ka i hoe reny fanamaliky nono. Zany hoe fa nisasany tsy hoanany sasa le vahoaka Tuiliara. Fa ty vatany avao ro hay. Ka hoe tiananareo ao hahita asa. Ok, firy nareo vahoaka Tuiliara ao chômeur io. Firy asa hamiany base Tuiliara nareo. Misoratsy anatin'ny cahier de charge 480. Ok, misoratsy ao tsy voatery olo baka Tuiliara ao. Manaraka an'izay na ho forcé atsika olo baka Tuiliara 480. Mba volanamiko ino compétence ny ananareo zo hahita asa io. Manana compétence ve, manana diplôme amin'ny resaka exploitation minière ve ananareo zao. Mandiniha, alefako lavitsy ny analyse-tsika, ampidiriko anatin'ny analyse-tsika le resaky effet multiplicateur keynésien. Zany hoe na de voasoratsy 480 ny olona hiasa ao. Tsy manino ampiakaritsika hoe 2,000 ny olona hita asa amin'ny alalan'io effet multiplicateur keynésien io satria tsy maintsy hisy hiteraky kibaro madinidinika reny de mety misy olo hivarobaro sy teny. Exagéretsika zany hoe 2000 reo olo 2,000 hita asa reo. Firy ty mivelo amin'ny riaky igny. Firy masikoro mivelo amin'ny ala igny. Mamboly mihaza sy ny sisa. Reo vola ampitahanareo amile olo 2,000 hita asa, misy dikany. Ampiasao le betso, tsy voatery olo mianasa amin'ny université. Mahatakatsa an'izany. Fa lafa olombelo tsika mandinika manaja ty maha olombelo atsika, vitatsika manapaka hevitra amin'ny zavatra hoatran'izany ary mijoro mba hahavoahaja ny tany misy antsika sy ny tany ivelomantsika. Conclusion am'izay impact économique ny projet base Tuiliara zay, tsy hoe zéro fa négatif. Raha tanteraka io projet io mihoatsa lavitra noho ny bénéfice hatsesiny eo amin'ny zanaky Tuiliara sy Madagasikara ny loza hafitsoky n'io projet io. Zany hoe fahafatesana sy loza be noho tambin'ilay 5 milliards de dollars ho azo avy amin'ny projet base Tuiliara zay tsy hiditra amposiny zanaky Tuiliara na ny zanaka malagasy fa hiditra amposin'ireo olo mbitsy. Miditra atsika amin'ny impact environnemental. Zao tsy nahita olo manampahalalana mahakasika ny environnement na économiste de l'environnement na environnementaliste na écologiste ka hiteny hoe bon mety io projet base Tuiliara satria le vola azo any ambolatsika ala hafa. Ataoko hoe olo sagnagna na hoe économiste na environnementaliste zay tena fa tsy manaja tena tsisy tsanokenatsy. Raha nianarako zao tsy atahorako mivola azy. Zao économiste de développement, parcours développement durable ao anatin'izany ao ny économie de l'environnement. Haiko ambony ambany tsy ampianary ahy. Donc miditra fotsiny tsika amin'ny resaka écosystème sy biodiversité. Mba hainao hoe ino raha misy anatin'ny ala ho potehy ao. Ala ho ravà, biby ho ravà, rano ho tsiofy. Nefa Tuiliara zao fa tany fa hijaly rano, tsisy ora. Fa mbola tany hihena ny capacité famokarany tany. Lasa tsy ho fertile tsony le tany any arina any. Ho potehy aby raha iaby zao. Eo zay. Manaraka an'izay hoe hamboly ala zahay satria ala io afaky soloa.
d'accord fa tsisy olo sagnagna eto manao kory tsy fa mbola hazo a Madagasikara ok amboly hazo ny ministera aiza le caméra apartao télé misy suivi ve lafa bakao nanao kory aby laha alana amboleny ministera bakabakagny zay le naseho télé regny niveau karakara fa tany mahintso any Madagasikara fa antenay amin'ny carte ianarana eo Madagasikara eo atao exemple ny pays tena hoe tsisy ala pays mijaly rano pays iharany sécheresse raha iaby volagndreo tiliaragny tena mijinja azy nefa mbo tiliara koa mbo tianareo hamiapoizy ndraiky io donc le hevitsy hoe ho foanana io de hamboly hazo hafa hevitsy amea olo sagnagna fa ialako tsiny fa zahay baka tiliara tsy sagnagna fa mba nisy nianatsy avao faharoa manaraka an'izay dirako landalina amin'ny maha économiste de l'environnement ahy mitsatsika amin'ny resaka séquestration de carbone na puits de carbone zay vertu ananany hazo anankiray idirako direct amin'ny resaka baobab mba tsy halavany vidéo ny baobab anankiray mba hainao hoe afaka miséquestrer carbone firy tonne ny baobab anankiray de raha potehinareo handeha ela le carbone séquestré reny ho rava reny de handeha eny amin'ny atmosphère fanazavana ho antsika vahoaka zay tsy nianatra mahakasika an'izany hitanareo hazo manana zay capacité zay hoe séquestration de carbone de antsoina hoe puits de carbone ny hazo carbone io zany gaz maloto gaz à effet de serre ny fiantsona azy carbone io lafa mihamaro miakatsy ambony egny de mihandro amin'ny atmosphère egny ka normalement hitanareo masoandro lafa mandefa hafana phénomène naturel zany tokony mimpoly amle masoandro ndraiky le hafanany fa lafa maro le carbone tsy carbone ndraiky avao fa gaz à effet de serre carbone méthane sy ny sisa lafa reo zany mijano mihandro amin'ny atmosphère egny mandefa hafana masoandro igny bakao le hafana tokony mimpoly misy tafimpoly amin'ny masoandro igny misy tsy tafimpoly satria bloqué van'le gaz reo zay mahatonga azy antsoina hoe gaz à effet de serre igny zany mampafana anty monde itsika ty ka miteraky réchauffement climatique ka ho zay manampahaizana hoe raha tsika mamboly ala maro ny hazo manana zay capacité misintona carbone zay ka ireny carbone reny tsy mandeha mihandro amin'ny atmosphère eny fa voasintony le ala ka fantaro fa plus ny hazo anankiray maharitra ela be plus maro ny carbone voagajany anatiny ao ka baobab zao hazo anisan'ny hazo tena maharitsy amanarivo taonany ka io zany laha maio tapahinao very le capacité ny managaja carbone de kininy sa ino hazo hambolenao hasolonao an'le baobab sy hazo fa nisy manitra ny zato taona maro tao donc lesy raisonnement bête fa hanandrozantsika fa mieritseritsy ndrozy fa tsika iaby toy tsy raha misy olo nianatsy fa olo sagnagna olo baka tiliara ao zao conclusion amizay impact environnemental zay ihoatsy lavitsy noho ny business hilitsy amin'ny poson'olo hahazo azy zao ny danger environnemental ho jinjaitsika vahoakany tuliara indrindra raha tanteraka io projet base tuliara impact social tsy haiko hoe ino le impact social ho volagninareo hanamboatsy lakilasy ok latabatsy hampianatsy olo zao sa tableau sa tsagno hamboarinareo zao hampianatsy olo ao manao akory tsay lakilasy mpanjakana tuliara ao zao ia raha manjena tuliara ao mbo mananjala ka handefa tianany hianatsy amin'ny école publique tuliara ao tsy misy laha tsy le raha manjany sahira tsisy azo atao de hoe nagny hianatsy amin'ny école publique qualité tsisy ilaivana anazy ka ataon'olo ino hamboatsy lakilasy 500 tuliara ao nareo hamboatsy hôpitaly nareo mba volanao ngo manao akory qualité des soins amin'ny hôpitaly be à tuliara ao ia olo a tuliara ao mananjala ka laha marary handeha tsabo amin'ny hôpitaly be any tsisy any analyse va sa hataony any na radio fa tekabetsahan'olo mananjala mandeha amin'ny clinique mandeha amin'ny salfa mandeha amin'ny docteur libre regny satria any le qualité des soins ambony ka nahamboatsy hôpitaly 500 tuliara ao nareo soins nareo raty personnel de santé tsy ampy hataon'olo ino zao laha iha marary tuliara ao sa tsy ny AVC na iha mandeha mifaty na iha mila moyen handehananao Antsirabe na Antananarivo anaovanao scanner fa tuliara ao malgré que tuliara province tuliara tsisy scanner de nareo hiteny hoe impact social ino impact social zao mitondra filaminam-bahoaka mi-impacter positivement ny bien-être de la population locale ny projet base tuliara de mamboty sy manomboky fa io fa olo firy ny tifitifirinareo amin'ny basy balacrimogène nareo re fa koronta sahady tia teraky le projet base tuliara nefa nareo mbo hiteny impact social resaky culturel oui tsika Madagasikara malagasy mihitsy ny tena hoe
manao ambony an'ty resaka fahafatesana ty an'ty fasanjazana ty fa mamelahy nareo hiteny fa zahay baka tiliara agny losodositsy an'izay aminay laha misy longonay marary fa ho maty zahay tsy mahafoy mamily tokotany mamily aomby fa lafa longonay amizay maty avilinay ty tokotaninay avilinay ty aombinay possible zahay mety mitsosa handevegna azy mba hody ampasanjaza soa tiako hovolagny amizay sarotiny amin'ny resaky faty io ty olo baka tiliara ka tany haropaky ny fanjakana io tany feno fatin'olo hatsamizay amanjatona amanjatona fa io zany tsy asia dikany io satria sagnatsian'ny vava zao taolam-biby sa taolan'alika zany taola razanay mipetrapetraky egny regny ka hatakalo jala zay tsy hisy impact positif amin'ny vahoakany tiliara akory mbo resaky culturel ankoatsan'izay mikea foko mikea zao mbola miaina an'le hoe olombelo primitif reo tsy mila fivoarana reo tsy mankadala fitonjam-panjakana ne olo reo fa mipetraky soa mitany misy azy agny mamboly mihaza manao ze raha avelo azy amin'io resaky nature io de io volay ho potehinao ia mba misy fo mitempo saina mandiniky mba rehefa tsy manam-pitiavana mba sy io sentiment ry fitonja fanjakana le olo tsy manadala anareo zay ataonareo amy tanato io fa hentenandrozy avao de olo fa tranquille soa agny manao ze azony atao mba hivelomany tranquille reo koa idiranareo agny ho potehinareo anovanareo habibina ohatran'izay farany resaky impact sanitaire ahoana ny vokadratsiny eo amin'ny fahasalamany vahoakany tiliara am'zany projet zany mionjika ny tenako efa maro ny manapahalalana naneo hevitra tsy haiko na marina na diso mionjika ny tenako satria tsy domaineko le izy tsy misy zavatra fantako za tsy teniteny foana satria za tsy mpanao politika masiso fa tanora katolika zanaky ny tiliara tia tanjazana ary matahotra an'Andriamanitra ka raha fa tsy haiko ahidiko ny vavako eto ampamarana na mitolika amitsika vahoaka tiliara aho eka lahy haiko fa tsika aby mivola miparitaky amin'ny réseaux sociaux reny hoe zahay tsy hiala zahay volana ho maty haiko fa tsy menasy regny fa raha tena avy ampotsika haiko mokondohan'ny tiliara fa zaho zao koa na mahiahia kilikily manao an'io mba niaina tanatin'ny mokondohan'ny tiliara zao avao ka zaho mino tsy resy lahatsy fa na ino raha ataon'ny fitonjam-panjakana io tsy ho tanteraka io projet ny gouvernement anjinirenana joela mahakasika ny base tiliara io fa hijoro tsika vahoakany tiliara tsy hanaiky an'io jusqu'à farany fa 5 zao lafa manao hetsiky vahoaka tiliara longoko malalako lahy mba kainty-po loatsy fa manova hetsika avec stratégie ampy fanovan'olo antsika tsinotsinona zay ia olo a Madagasikara ao tsy ahay mokondohan'ny tiliara mba volagninareo amiko hoe ia olo nanao tolona ta Madagasikara tao ka nisy réussite tolona zany raha tsy nisy mokondohan'ny tiliara tao nanjay anjara raha tsy hiteny fotsiny sika tamin'ny tolona tamin'ny 2009 zanaky ny tiliara nge tena mokondohany taraka ny sur terrain ina nianatra amizay fa izy zanaky ny tiliara rehefa avakeo voatipaka ambava fo satria nafanafana fo am'le olo tsy mitovy tanjona amitsika fa manana ny fitiavantena nefa tsika mafana fo hiaro tanjaza fa ampiasain'ny olo tsika ataon'olo fitaovana politika ka zay antsoako anareo mitanjema anareo soa lahy ty mijoro hiaro tanitsika io satria antsika io zontsika miaro an'io ary tsy hangatsika jusqu'à amin'ny farany fa saingy zao satria hitako raha zay miparitaka amin'ny Facebook hoe amin'ny terrain no tena ahitana izy tena tetanjazana mais non marina zay fa ilaina ny mandeha eny amin'ny terrain fa tadidio fa tsisy dikany ny hetsika eny amin'ny terrain raha tsy efa namokatra ny hetsika eo ambony latabatra ny stratégie mipesapesaka tsara eo ambony latabatra vomamokatra vokatra soa amy alala ny hetsika atao sur terrain fa natsika iaby ty handeha sur terrain vonina ho faty matimaty fahatany avao tsika sanatsian'ny vava zao fa tsy hitondra vokatra soa ho antsika le raha ka hoy aho manao hoe asianareo stratégie le raha haiko fa misy olo atokisanareo ao leader anareo mifampiresaha amin'ny soa ataonareo ampahenjena le raha ataotsika le tolona fa tsy antipotsika fa ataotsika amin'ny say satria tsika laha mafana fo nefa tsy mahery say ho matimaty fahatany avao ka tsy mety raha zay ny lava zay ny fohy misaotranao mankatelinanao ary manao velomanao ny tenako